Lorsque les marins s'apprêtent à partir en mer, les proches leur disent « bon vent » pour leur souhaiter bon voyage, mais aussi pour espérer que le vent les amène là où ils se destinent, puis les ramène chez eux en toute sécurité, au plus vite, sains et saufs. Sauf que quand on est marin, on ne rentre pas tôt. On passe plusieurs mois à bord en laissant la famille sur le continent. À en croire Vlulniankina Firavunarivo, ce n'est pas un choix facile, surtout pour une mère. Tsy ho arera angamba fa ho an'ny rehetra aloha ny miasa lavitra fianakaviana mandritra ny fotoana maharitra ilana heritsaina sy fandavan-tena satria farafahakeliny ny valoko hatramin'ny 6 volana no miasa eny ambony ranomasina lavitra fianakaviana. Il ne suffit donc pas de choisir de devenir marin. Il faut aussi avoir de la force psychologique et physique appropriée. Durant leur formation au sein de l'École nationale maritime à Majanga, ces femmes ont également appris à acquérir la mentalité qui sied à leur métier. Dia ankoatr'izay mila mivonona foana ny toe-tsaina amin'izay zavatra mety hiseho satria tsy ho afaka ho manina dia mialoha daholo ny zavatra rehetra eny amin'ny lalana aleha eny. Ohatra manokana tamin'ny fisian'ny Covid-19 misy ny sasany tsy afaka mody mihoatra noho izay 6 volana izay. Ohatra hoe fa mety misy zavatra miseho isan-karazany eny dia fiomanan-tsaina fotsiny angamba no tena ilaina. Miasa eny ambony sambo tsy misy jour férié, tsy misy andro alahady fa kosa manana heure de pause sy heure de repos. Dia izay angamba no ilanan'ilay herim-batana sy herin-tsaina mitambatra. Mais le plus important est d'avoir une famille qui soutient. C'est la base de la réussite dans ce métier, témoigne encore notre maman marin. Dia mila fifampitokisana eo anivony ny tokantrano hoe ny asa vitan'ny lehilahy mety vitan'ny vehivavy, ny asa vitan'ny vehivavy mety vitan'ny lehilahy dia mifanampy amin'ny zavatra rehetra dia tsy misy ny olana hatrany. Rufine Arsoura Koutouarsou est la seule pilote ROV, femme d'un navire câblier français. Elle s'occupe de l'entretien des engins sous-marins. Elle est d'ailleurs la seule femme de l'équipage, ce qui ne semble pas déranger cet ingénieur en électromécanique et informatique industrielle. Ilay izy aloha zany dia asa mahafinaritra matetika mantsy ny olona raha vao hoe vehivavy anaty sambo zany dia hoe zany hoe tsy hafa sady lehilahy moa zany ilay saika hoe somary asan-dehilahy satria ny ankamaroan'ny ekipage zany dia saika lehilahy daholo nefa zany maha-vehivavy ianao zay dia tsy natao sakana zany tsy afahanao mamita ilay asa fa ny olon-drehetra dia manampy anao ary manoro anao sady mampivelatra anao zany izy amin'ny zavatra rehetra sy ataonao. Toutefois, le métier de marin n'est pas qu'épreuve. Ces femmes découvrent également durant leur périple de nouveaux pays, des équipages internationaux. En fait, elles font du tourisme gratuit. Les avantages du métier selon Rufine Arsoura Koutouarsou. Folo taona maherana nanaovako an'io asa io nefa hatramin'izay zany tsy nisy olana na teo amin'ny fifandraisana tamin'ny lehilahy rehetrarehetra tao anaty sambo fa ny anaty sambo zany dia ohatra fianakaviana iray mifanampy sy mifanohana ny rehetrarehetra ary dia ianao koa moa zany dia amin'izay koa dia mianatra zavatra maro.